Hofanairana ny fitondram-panjakana mikasika indrindra ny zava-misy ao amin'ny Jirama dia nivory ny sindika ny mpiasa eto Madagasikara. Nisy ny fanambarana nivoaka tamin'izany mba hitsonjovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny orinasa sy ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa dia nanao fitakiana ny SEM. Dia jerentsika ato anatin'ity sary manaraka izay fitakiana izay indrindra. Rehefa nivory ny bureau national ny syndicat SEM Jirama anio 9 Jolay 2024 mba hitsonjovana ny tombotsoa ambonin'ny firenena ny orinasa sy ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa dia manao reto fitakiana reto izahay. Mampitandrina ireo vondron'olona avy ato anatiny na avy any ivelany mbola mikasa hivarotra na hizarazara ny orinasa Jirama fa tsy kosomaso amin'izany izahay. Manohatra marindrano ny fampijaliana ara-tsaina sy ara-batana mahazo ny mpiara-miasa toy ny fanenjehana, fanagadrana sy ny sisa. Mitaky ny fanitsina ny tarifa anatin'ny fotoana fohy mba hamary toerana toe-bolan'ny orinasa. Mitaky ny fananganana ny fotodrafitrasa maharitra, mikasika ny angovo azo avozina ho fampianana ny fandaniana avy amin'ny solika. Mitaky ny politika akapoben'ny orinasa sy ny fijerena ireo lalàna izay lany andro tokony avozina satria mety hamono ny orinasa. Mitaky ny antoka sy ny fiarovana ho an'ny asa. Mitaky ny fiaonana andatabatra boribory ireo hery rehetra toy ny syndicat, partenaires sociaux, mpitantanisana ambaratonga, fanjakana, ny mpamatsy vola mahakasika ny Jirama hijerena ny vahaolana. Vonona hitondra tsosikevitra ao anatin'ny fampidiniana izahay. Manamafy ny foto-kevitra ny joro hatrany am-piandohana tsy manao politika fa mijoro ho aro ny mpiara-miasa sy ny orinasa. Miantso ireo namana mpiara-miasa ho tony eo ampantantanterahana ny asa ary mailo tsy ho tafaroboka amin'ny fanakorontanana fa hijoro hatrany hikatsaka ny tombotsoa ambonin'ny orinasa ao anatin'ny firaisan-kina.